aty Tavenina commune Sakabary aty Befandriana Avaratra zany no misy anay am'izao fotoan'izao vao efa noentina ihany tao anatin'ny fampahalalam-baovao teo hoe andrasana ny fahatongavana ny filohan'ny repoblika aty amin'izany fokontany ny Tavenina aty Sakabary district-ny Befandriana izany kanefa moa zany dia tsy tonga ny filohan'ny repoblika amin'ny hafarany tonga teto ny vahoaka mba hijery an'izany filohan'ny repoblika izany fa indrindra ihany koa ny anontany ny filohan'ny repoblika hoe inona ny fandraisana andraikitra natao ny fanjakana manoloana ny tezavadoza ny tranga taty amin'ny commune ny Sakabary ity dia fa moa zany ny filohan'ny repoblika hiatrika ny vahoaka fa dia ny chef district sy ny maire no tonga teto ny solotena azy dia nandava ny vahoaka no domaina ihany koa ny vahoaka satria mariako tsara fa hatramin'ny aloany ary efa herinandro zay nitrangan'ilay fandoroana trano nataon'ny polisy dia mbola tsy naharay na dia raika apoka fanampiana avy amin'ny fanjakana aza reto olona traboina aty amin'ny commune ny Sakabary reto ary zay no isan'ny tena mandreraka ny reto vahoaka reto amin'izao fotoan'izao ny fanaziadiana nataonay tamin'ireo fokotany maro miaro amin'izay fandoroana tanàna izay dia tena mampiseho fa tena anaty fantrana lalina ary tena lalina tokoa ny vahoaka aty amin'ny commune Sakabary ary toy valala voatango tsy misy pia noho izany antony rehetrarehetra zany any amin'ny pont Sofia izay zazavaika amintsika hoe any amin'ny 60 kilometatra miala n'ity toerany ity no misy ny fanampiana telo camion zao materina ny fitondrafanjakana ny andehanan'ny olona miazo amin'izany toerany zany dia tsy misy afa tsy ditongotra na bisikileta ary izay manana indrindra dia moto fatatsika nefany fa ny olona fiary anana moto tokoa fa ireo traboina zany no tsy maintsy mandeha tongotra indray andro sy tapany vao afaka ho tonga ny izany pont Sofia zany hakan'ireo fanampian'ireo dia erisika amin'izany zany ilay fahasahiranana hoe tena zava-doza ary ilay fandraisana andraikitra ataon'ny fitondram-panjakana dia isan'ny tena hoe mampametra mpanontaniana ihany iva ho anankiray dia napetrakay tamin'ny lehiben'ny district ny fanontaniana satria ny vaovao nalefa sy nahely tany Antananarivo dia hoe olo adala no mandoro ny trano ary tsy misy afa-tsy trano anankidimy no mahita aty amin'ity toerany ity dia vaovao diso tanteraka nambarany ministra ny filaminana anatiny ary dia naverina napetraka tamin'ny lehiben'ny district hoe inona ny tapitra azo ny lehiben'ny district no namdiso amin'izany vaovao nahely ny ministra ny filaminana anatiny izany asa koa mampatrika mila mianatra ny antsoina hoe recoupement angamba ary zareo amin'ny polisy-pirenena mba tsy hitenitenenana foana tahaka n'izay ny zava-mitranga tamin'ny herinandro ireny somary mafitika ny tena mampatrika satria malahelo sy tohina ny fo manoloana ny fahavoazana ireo mpitaitan-drazana aty amin'ny district ny Befandriana dia mbola tsy misy berbera amin'izao fotoan'izao averimberin'ny ireo solotena mpanjakana taty an-toerana moa fa hoe efa ao ny fanampiana ny 60 kilometatra miala ny toerana misy ny traboina ohatrany ahoana ny fomba akany ny traboina an'izany rehetrarehetra zany fa zareo moa zany dia tonga eto mandeha moto sy ny sisa fa tsy mbola misy nahatondra na dia kapokaray ho avy reto traboina reto ny zava-misy amin'ny ankapobeny kosa nefa nitahaka ndo masera sy motera izay isan'ny manameloko amin'ny herimanontolo ny fitika eny ataon'ny polisy tamin'ny herinandro iny dia efa mandray ny andraikiny amin'ny fanampiana amin'ireo naratra aloha satria maro be ireo olona naratra nampandoliana mivonona midarofana ny basy izay vokatra izay etika nataon'ny polisy taty amin'ny commune ny Sakabary izay no niraisina an-tanany niraisiny motera sy romasera an-tanana fitsaboana azy ireo ary manomboka ihany koa ny opération cahier izay ataony zareo ihany koa amin'ny fizarana ka eo amin'ireo mpianatra izay may ny trano ndray aman-dreniny may trano tsy manana toeram-pianarana intsony za zany dia anaitra ny sainy ny fanara-baovao indrindra isika eo Antananarivo sy manerana ny nosy fa tena zava-doza no mitranga taty amin'ny commune ny Sakabary aty amin'ny district ny Befandriana Avaratra ary tena fahoriana tsy roa amantany no iaina ny mponina aty amin'izany district izany manaka kehitriny nefa dia mbola tsy misy ny hetsy sazy natao tamin'ireo polisy
izay nahavanona an'izao loza zao na dia ny sanction administrative ary napetraka tamin'ny chef district moa zay resak'izay mampatrika izy nazavana amin'ny aika dia efa misy tokony andraikitra mikarakara n'izany rehetrarehetra zany fa tsy tokony ho resahana ary nandritra ny fiaonan'izy ireo tamin'ny vahoaka izay omaly dia isan'ny naverimberina ny hoe aza misy miresaka nitsony ny olana iny aloha fandao ny vola no resahana fa itsika dia mibaky amin'izay foana ny lalàna dia hoan'ny olon-drehetra na mpitondra filaminana izy na olo-tsotra na mpitondra firenena na mpitondra fanjakana dia samy eo ambany lalàna avokoa ka raha misy ny fampiarana ny lalàna ho an'ireo vahoaka na fitsaram-bahoaka dia tahak'izay ihany koa ny fampiarana ny lalàna ho an'ireo polisy nampahanta vahoaka ary nampaty ireny fianakaviana iray satria Antsakavalo district Ambohidrandreny fitrarakotondra soa ho an'ny akazava nankasitaka amin'ny mampatrika sy ny fiainy rehetra.